Radio Don Bosco mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina indrindra dia ankafaliana indray no iarabanantsika rehetra izay manjoiny njapeon'ny Radio Don Bosco amin'izao maraina ny alarobia efatra amby roapolo martsa raika amby roapolo sy roa arivo izao fa tafaraka aminareo zay ary ankafaliana tanteraka no iarabanantsika rehetra dia tonga soa ao anatin'ity tokantranontsika ity isika satria tokantranontsika menakavy ity onjam-peon'ny Radio Don Bosco ity anaiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra ary dia mirary koa zay raha mirary ny atantsika soa fafinaretana fahombiazana ho anatin'ny fandarana zay rana amin'izao maraina izao Bruno lafony teknika da dia mikirakira ny sary araka izany misy sary dia mivantana amin'ny RTP live ny fandarantsika amin'izao fotoana izao toy ny mahazatra antsika dia ny mpanabe ny général Désiré Philippe Ramakavelo no anao famelabelara-kevitra zay hoentina amintsika amin'izao maraina izao mba hovanintsika rehetra mba hovany anao général mba hovany andena lavien zay manentaneta amin'ity fandarana ity mahafatapo mihitsy fanentana ty dia miarahaba ny andriamatinao andriamato da dia miarahaba antsika rehetra mba hovanitsika rehetra toko lasy toko vavy dia manaraka ny fandarana ia ndosika anao tia sady famitinana zay volazika tamin'ny heriny azy ndresadresaka ny fanaovana sy ny fanakalozantsika teto moa dia mato Flavien tamin'ny fandarana farany teo dia ny fanohizatsika ny endrika ivelany ahafantarana afatrasany stress na le ataontsika hoe terin-tsaina ny olona iray anisan'ireo tranga zay fa nolazaitsika teto anisan'ireny ny hoe tsampina torimaso tsampy torimaso zay mitondra faharerahan'ny vatana mazava ho azy rehefa tsy ampy torimaso anao dia tsy maintsy reraka mitondra zay faharerahan'ny vatana zay koa nefany dia mitondra fahasorenana mitondra fahakiviana any ka mora tesa sy mora mitomany ny olona tratrany io terin-tsaina io izany fihetrika izany anefa dia mahatonga ny olona zay miara-miaina sy manodidina any olona tratrany stress io ihefitra ny tena ihefitra ary ohatrany hoe tena laim-panahy mihitsy aza dia mba tovolavian fa atao hoe olona manahirana miara-maina aminy olona tena mila olona ataontsika hoe manahirana miara-maina aminy kanefany olona tena mila fanampiana satria tratrany stress olo kanefa dia faniliana no hitany sy iainany azany tena mampalahelo mihitsy eny teo matovolabia tena mila olona akaiky azy izy mila olona mba hoe ahafahany mifanatony izy kanefa dia faniliana ninona no ireo lelazaitsika hoe saroterahamonina olona sorena olona tsy hay fampiresahana sisy dia anisan'ireny tenenireny ihany keo eny matovolabia hoe marary ndolafa tsika zao anatin'ity kaiky mivalana retina coronavirus tingy marary ndolana le izy eny tena hoe le faharirana reratsaina ny olona andre matovolabia na dia mifitadiavana ihany ara ny fanananasany ny tebiteby amin'le aretina ny tebiteby be dia be mihitsy ary tena tsy mahagaga mihitsy ny resantsika teto hoe tena betsaka mihitsy le olona amin'izao fotoana izao na lahy na vavy na tanora azy tena hoe tratrany stress io ary niany tena mampanahy ary tena eniko amin'izareo foana dia ohatra hoe tandremy fa rehefa manomboka tena hoe tsy hitanareo tsiny nitsorony fiainana dia fa eo ambaravarany famonoteny ianao tompoko ka dia mitandrema fa eritrereto ihany fiainanao eritrereto ny ankonanao eritrereto mivady aman-janakao eritrereto ny zanakao zay zany ihany ny karazana hoe tsara satria fa toy nde tamin'ny heriny ihany moa io fa tsy tonga dia vita tamin'iny fotoana iny anio zany sika andriamatovolavian araka ny fanampanantenaina tamin'ny heriny dia hoe iresaka zay tokony atao eo anatrehnyzany tranga misy rehetra zany inona ary ny tokony atao ianao zay miara-monina amin'ny olona hoe tratrany stress toko dia mahaiza miezaka ifampiresaka sy hifanikalo hevitra amin'ny fotoany sy feno fitiavana amin'ny fotoany tsy mora ny ianao an'izay satria fa efa nitanytsy atsika teo ilay zavatra manjo azy ka tena tsy mora mihitsy ny manjo azy fa tena mila finiavana zay atao hoe fotoany sy feno fitiavana ary fa mila mifanakaika-po aminao mihitsy izy
ka tsy hevitra hoe voailika intsony. Io fanalehana iny tena tsy tantin'ny olona tratran'ny stress mampijareo matofilamy. Satria zay tany alehany rehetra ohatrany mahatsiaro voailika foana izy. Ao an-tokantrano ohatrany tsy mifampiresaka amin'ny intsony ny olona. Mandeha any velany moa dia vao maika koa manapitosaka hoe indray le raha matotsy ay fampiresana hoe indray zao le rangahy teniteny foana, indray zao le indray tratran'izay indray zay iny tena ajaiko anao fa tena ohatrany karazana hoe kanota azeran'le olona mihitsy any isan'ny zavatra any. Ary azo lazaina mihitsy raha le matofilamy fa karazana herisetra atao any mihitsy le fanidina tena herisetra azo tenena hoe herisetra mihitsy io e. Satria mitondra karazana mba tsy tenenako hoe ratra-po mihitsy de tena zay mahatonga azy ohatrany hoe ataontsika hoe herisetra. Manarak'izany toy hoe anisan'ny zavatra tokony atao de hoe manaova zavatra fa aza mijanona fotsiny. Ianao zay tratran'ny stress io zany aza mijanona fotsiny amizao fa mitadiava zavatra atao. Satria raha vao mijanona tsy manao ininy ianao dia alaim-panahy tanondrika amisavisa ny vesatra ao anatinao ao aminao ao. Ary zay nefa ny tena vao maika mampitombo manampitotraka amin'le fitombon'le ataontsika hoe vesatra natiry ao aminao ao, ao amin'ny sainao ao, ao amin'ny fonao ao. Satria efa misafisana an'ireny zavatra zay ny andry matofilavy ihany no miteraka fahakiviana. Ary zay arenao hoe manakivy ny tenanao satria tsy afaka miresaka amin'olona ianao satria ny olona tsy te hiresaka aminao noho ny efa nitanitsatsika teo. Nefany rehefa tsy misy olona miresaka aminao dia farany tonga ny fahakiviana. Raha mba hoe ataontsika hoe misy olona rehefa itenenana ireo fomba sy fanohitra zao dia mandresy lahatra ny tenany avy hatrany fa tsy ho vita. Zay tena mahavariana andry matofilavy. Rehefa torinao zany izy hoe zao no tokony ataonao miezah koa ianao mba miara manao zavatra amin'ny olona, miezahanao mba ohatrany hoe mba ho tony tonga dia valiny. Tsy vitako zany generaly, tena sarotra amiko zany generaly, tena tsy haiko mandresy lahatra ny tenako. Io nge fa tenenitsika foana Andriamatofilavy igny. Raha vao ianao no manao sakana ao anatinao ao dia tsy tafavoaka ianao na iza hanampy anao. Io fa tenenitsika foana. Dia mahatonga le hoe ny teny famporisihina dia anisan'ny endrika fanehoam-pitiavana lehibe mihitsy ny teny famporisihina. Satria manala an'le sakana ao anatin'ireo ahatonga azy hoe atoko tena, ahatonga azy hoe sasa, ahatonga azy hoe tsy menamenatra, ahatonga azy afaka manao zavatra. Fa tena le sakana anaty io no tena anisan'ny tena hoe manapotika mihitsy. Satria raha vao tratany io anao dia tsy afaka manao an'iny sady variana mihitsy. Tena ary zay tena avy hatrany dia mitovy daholo le olona rehetra. Raha vao torinao hoe tokony anao an'izao anao, tokony anao an'izao eritrereto n'izao sy n'izao sy n'izao, inona tonga dia valiny tsy ho vitako mihitsy zany. Rehefa rehefa manao sakana nge ianao dia nandresaka ataontsika eto ary nge dia ohatrany tsy hisy vokany. Satria avy hatrany dia apetraka ao le sakana. Nefa matoa ianao tonga eto amiko eto matotsika miresaka ohatran'izao dia za mba manolo tanànanao hanala an'le sakana. Zay ny antony amin'ny tenenako azy aminao. Ary ny ataontsika hoe fahatelo dia hoe aoka tsaroana fa misy vady aman-janaka mila ny fahavelomanao iny dia io dia tsy diso tsy adinoko foana no miteny azy. Tady teo fa na ianao aza efa kivy tsy hitanao intsony hoe ohatrany tsy misy ilananao, ianao no mieritreritra an'izany. Fa ny vadinao mbola mety mieritreritra miaraka aminao, ny zanakao indrindra. Indray manko tena mahatonga le stress dia le tsy mahay mifandray sy mifampiantsony ny mpivady. Fa ny zanaka marina fandrakaiko ny zanaka koatra manao io ka tsy maintsy zao foana ny zavatra fiteniko mankony. Satria ohatrany ataovy ambony mizana ao le izy hoe izy amin'ny mavesa-danja. Le ianao mbola velona, tsy marary, mbola afaka misahana zay adidy tokony ataonao amin'ny vady aman-janakao sy ny ankonanao ve sa le ianao reraka tratran'ny stress dia mavesatra dia mila hamoy fo dia mila hamono tena. Raha ohatra ka apetraka ao any amin'le hoe famoiza-po sy famanao tena dia zao foana ny tsara ovy, tsy izay mamono tena rehetra ny maty fa mitondra takaitra. Iza ny madibadika anao mpanjaka, iza ny karakaranao, ny olona samy manana rehetra, samy manana ndraiky ny ankizy mianatra, iza ny ndeha ao. Eo anao vao tena kakerin-nenina hiantso fahafatesan'andro manala fa tsy ho tonga ny fahafatesana. Raha tsy amin'ny fotoana. Raha tsy amin'ny fotoana zay indrindra mantsy. Azay no mahatonga ao zay hoe eritrereto tsara ihany, ataovy ambonin'le mizana mihitsy hoe eritrereto ny tenanao dia eritrereto ny zanakao. Matetika ho antsika avy amin'ny fifandraisan'ny mpivady ny tena mahatonga ny stress io.
fanazan'izany de eritrereto tsara de asio lanja ny tenanao asio lanja ny fiainanao asio dikany hoe mbola manana aditsy ndraiky tamin'ny vady aman-janako amin'ny zanako ohatra fotsiny de asio lanja ny be dehibe mihitsy reo zanaka reo tsy izy nge nangatako tonga teo ambonin'ny tany fa ianao ray aman-dreny na tonga andreo zazy reo zanaka reo de zay any tena hoe zava-dehibe mihitsy oza aoka ho tsaroana fa misy vady aman-janaka mila amin'ny fahavelomanao ary indrindra ny zanaka ka raha toa ny vady am'izay ataony mahatonga anao ho tratrany stress raha misy ny zanaka indray raha mbola misy ny zanaka de tsy izy rehetra akory nataotsika hoe misy zanaka anakiray koa de tena anisa mampalahelo nge le batao filavy any de zao eto mbi atao tsaiky misy reny mpianakaviana anakiray mpianakaviana anakiray ko misy ko de tena nakivy tena hoe tena nahatonga le stress taminy de le fitenin'le zanany miteny miala tsemy fa teny frantsay moa nitenenany le ramatoazy zao foana nitenen'le zany ary marina mihitsy fa le zanany a nyrehefa andresaka tamiko zay foana niveriny mais maman tu ne comprends rien olo de zao tsara nataon'le reny mpianakaviana zany général mba olona mianatra mba manana diplômany a général raha olona miasa zany foana ozy izy nitenen'io zanako zay le vavy tonga ndray nisy zanaka lahy olona hafa ndray ray aman-dreny hafa eny ndray koa mitaraina mbola zay ihany hoe papa tu ne comprends rien ozy le zanalahy midada ndray mais papa mais tu ne comprends rien de io koa le ray mpianakaviana zay manana ny asany manana n'iny tena malahelo mihitsy zany ve ozy nitenen'ny zanako asa ohatsy ro mba fatany lanjany zany de oza tsy fatany lanjan'le teneny de fomba fiteny ao tokantrano kosa zay samy teny zay tory ve negizy so de fiteny ao tokantrano zany hoe fianakaviana samy hafa le vavy sy lahy teo fianakaviana samy hafa fa izao zavatra ny teneniko aminy efa hafa nge hoe le fomba fisainana sy ny fiarahamonina misy ny zanakitsika am'izao fotoana zao re olo de zany hoe tena amin'ny ao an-tsainy tsy maniratsirana manam-pany anao izy fa hoe tsy azonao aneritreritra mihitsy ny tontolo iainany am'izao fotoana zao zavatra ifaneraserany zavatra ifandraisany io ny teknôlôjia avorento io tsy azonao eritreretina mihitsy zay matao azy hoe tsy azonareo mihitsy le fiainanay miaraka am'ty teknôlôjia avorento ty tsy azonareo eritreretina mihitsy le fomba fisainana sy fiainanay am'izao vanim-potoana izao zay zavatra tsy nena raha toizana dy zay mihitsy zavatra tsy nenanareo tany atao hoe natanoranareo na tany aloha-tany de zay ny tsy azahoanareo azy eo le ray aman-dreny vao manomboka mihiratra ny masony aza raisiny fanampanina ao fa zay ny tena dikany rehefa tena azavaina tsara amin'ny teny tsotra de hoe tsy azonareo mihitsy le zavatra iainanay ary tena marina zany fa tsy ho azonao mihitsy le zavatra iaina satria am'izao fotoana zao nge anisany zavatra efa andresantsika teto any re mba ty volareny teny hoe am'izao fotoana zao nge tanora ka tsy mianina hoe mipetraka amin'ny asa anakiray zay mijanona eo fa rehefa tsy hitany hoe ohatrany tsy mitondra lafo ty zavatra io ohatrany tsy hitako ny fivoarany sy fahatsara-piainany lasa izy miala ianao ray aman-dreny nitonga kofotra satria efa zana le hoe maty akazo tokana de eo ihany mandrapatonga ny fitondronao fa ny tanora am'izao fotoana zao tia zany mihitsy de zay zao de vanisany hoe zanako aloha mbola tsy sitsy ny teny taniko zany hoe tsy azony dada mihitsy ny zavatra fa rehefa manontany fotsiny hoe ohatra hoe sendra miala miasa izy zany de enareo ne olona manambady aman-janaka le tsy mona ne mitady asa de hoe ka tsy misy tsy hitanao akory ozy zay sorotony ho avy ohatrany tsy mba misy fandro toa tsy misy profil de carrière zany tsara fiteneny tsy mba misy profil de carrière kino moa no teneninao izy miaina azy zavatra tinainanao le zavatra de zay ny nahatonga nana zavatsara tamina na de tam'le ray mpianakaviana de ohatran'izay vao azony zareo fa tena malahelo mihitsy le izy tena tohina mihitsy mifony am'le hoe ohatrany hoe ambaniny zanany izy fanambaniny zany ary mihevitra mihitsy izy fa ohatrany hoe manana ataotsika le hoe complexe de supériorité le zanany zay tsy zakany ray aman-dreny mihitsy de ny zanakandreo hoe nianana an'izay hoe fahambonina ny ohatranao hoe manam-pahalalana noho ianao manana taika efampiainana noho ianao tsy mahagaga raha ohatra ka malahelo zay zavatra zay ary tena toka hoe zavatra misy ka so ihany aloha fa misy anytony fandaratsika tony re matao filaviana anazavana ny sain'ny ray aman-dreny mihitsy fa tena mampalahelo misy le ray aman-dreny rehefa tsy azony le izy kotany de tena na ianao nge amin'ny toerany tratrany zavatra ohatran'izany ianao ka tsy mahatsapa an'le hoe efa tena miova tanteraka nge le fomba fiainan'le tanora am'izao fotoana zao de tsy maintsy tratran'izay zavatra ray ka hoe arak'izay le nlazaiko teo zay hoe ny olona rehefa tratran'io stress iny misy indray avy amin'ny zanaka misy indray avy amin'ny vady fa na zanona tsy zany de ny ilaina de ny anananao ery anaty
satria io le mifanohitra am'le hoe sakana anaty manana hery anaty ahafahanao manohitra ny fakapana azy zay miasa mafinao tsarovy fa misy an'reto hoe tsirom-panintana ao anatinao ao ireo tsirom-panintana reo efa zavatra nataotsika resatratsika hoe misy tsirom-panintana efatra zay mahatonga anao hitsikitsiky ho falifaly ho miramira na vitibitika hirahira etretraetretra ny vatanao ihany mamako an'io arakarak'izay fisainana sy fihetseam-ponao no mampietsika an'ireo tsirom-panintana ao anatinao napetrak'Andriamanitra ao anatinao mihitsy io ary tena miteny mihitsy afa hoe rehefa ireo tsirom-panintana efatra ireo no mivoaka amin'ny vatanao dia sady miaro anao amin'ny aritany ireo tsika ao anatin'ity covid ity raha ianao mitomany foana malahelo foana matahotra foana dia azagaky ianao raha sanatry ny vavaladinilely mora sasany io aritiny io marina fatao daholo ny fiarovana rehetrarehetra fa rehefa nitenanao karazana manam-po izy nitenanao manda ary zay dia latsaiko hoe le tsirom-panintana mahatonga le hoe rehefa tsy otrony io fa misy tsirom-panintana anakoa efa nitenentsika teto manapotika ireo ny ahitanareo azy eo le manapotika le mahatonga anao hitomany mahatonga anao malahelo mahatonga anao sorena mahatonga anao tsy tianao zavatra mahatonga anao raviravin-tanana ireo anakiroa dia mbe ao an-tsaina avy hatrany rehefa tofilavy le hoe ny fanjoraisena iny tsy maintsy mifantoto ray tanjoka efatra napetrak'Andriamanitra ampavitibitika anao asambatsambatra anao ahafalifaly anao ataonganao anao zavatra ary tsotratan'le terin-tsaina na stress dia aleonao mampiasa an'le anakiroa marina fanotrangam-piainana no anisany mahatonga an'ireo kanefa dia hoy aho hoe tadidio fa eo amin'ny fiainana tsy maintsy misy ny tranga-javatra ohatrany fa atao foana dia esany le hoe ny tsirom-panintana mahatonga anao avitibitika miramirana mahatonga anao falifaly ny tena tokony atao ka nataoko hoe mandeha be ny fotoanatsika fotapitra sady ny tapany voalohany dia amin'ny fotoana hoe mampisy an'le ataotsika hoe fahasorena tsara amin'izany dia raha hainao no mamadika azy dia ny fomba famadihana azy dia tsotra ny fahatokisantena manana fahatokisantena zay zany ny fahatokisantena manala an'le sakany dia andao fa io hoe fahatokisantena io indray ndao resantsika amin'ira zay ny tapany voalohany dia idiratsika ary ny tapany faharoa ny tapany faharoa dia amakina ny SMS avy any aminareo tao azy mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr malehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay dia vita mba hovanina eny ovakina ny SMS avy any aminareo mba saika anontany za azafady ozy izy raha niteraka tamin'ny olona efa manambady ve azafady dia rehefa hianatra le zaza dia afaka mangataka fanampiana amin'ny rain-jaza mariana fa efa teraka mihitsy vao fantatra hoe manambady izy tamin'ny teraka za tany aminay foana izy ray volana le ny raha tsy vita soratra aminao ary ny zanahany na atao hoe tsy vita soratra zananao fa ny zanahany io zaza io zany hoe any anatin'ny siram-piangonana any amin'ny acte de naissance ny anaranareo roa ny anaranao reny ny anaranao rainy amin'izay fotoan'izay zany fa manaiky izy fa zanany io dia amin'izay fotoan'izay mety hoe angatahana fanampiana ho an'io zaza io zay zavatra zay valiny ty SMS ty mahafinaritra ozy fantarina fa za matetika mandefa SMS dia tsy vovakinareo sa ve mety hoe tara le message mba hovanina daholo tsika rehetrarehetra ny mpanaraka ny fantarina ozy zay indrindra vovalinao le izy mety tara be ny fahatongavan'ny message ty aminay zay ny tsy vovaky an'izany SMS-nao zany fa rehefa tonga ao anatin'ny fotoana zay famakinany SMS dia vakindry ny SMS rehetra fa le izy koa aloha fanamariana kely dia matoflavy marina fa be dia be ny tsy tafiditra dia avy eo alefany any amin'ny ino ty teo any amin'ny telefoniko zany izy zany efa betsaka zavatra atao za tsy dia mamaky loatra an'le mampiasa loatra ny telefona io raha tsy misy zavatra tena maika mihitsy ny ary tsy io ihany ny telefoniko fa misy anankitelo dia ohatran'izay ka ialako tsiny mihitsy fa dia hoe andefaso inona re zany alefaso amin'ny email dia
raha manana fotoana fa tena miala tsiny miala fony tompo tsy sanatria fa mana fanamavanana an'le zavatra ataonareo fa tena le fotoana tompoko tena ohatrany hoe enjehana daholo atsy enjehana roa izy manodina dia vehivavy 23 taona manambady niteraka vavy iray 12 taona mba mangataka torohevitra avy aminareo ny vadiko dia sady mianatra tenenina moramora izy dia misotro ihany tenenina mafy dia misotro ihany dia na aty aminay aty zay le izy zay atreo olona mbola mianatra dia misotro foana tena ny fianarana ho vita amin'izany indreo matofilavy miala tsiny amin'ny teneny izany fa za koa mba niverina mianatra mantsy ka afaka miteny izany ndritsika tony fifampizarana traikefa-penany raha ny tena mariny fa amiko aloha raha sady mianatra no misotro dia miala tsiny fa dia tsy nety tamiko aloha zany ka dia asa raha mety aminao moa dia asa indray adidinao samyrera ie vehivavy 20 taona voahiditra première année ny généraly nefa niteny fa 20 taona farafahatarany ny vehivavy tokony anambady mba torohevitra tompoko zao ny zavatra anteniny fatatona anisan'le mpianatra teny université nresahako dia ohatra hoe isaky ny 5 taona no fandrefesana ny dingam-piainana dia niteny mihitsy hoe 20 ka hatramin'ny 20 taona ohatra hoe efa navita fianarana ve 20 ka hatrany amin'ny 30 taona efa miasa ve efa nanambady ve ary efa miteraka ray ve fa naizany tsy zany satria ohatra hoe ny antony anaovana an'ireny dingam-piainana ireny atsapanao hoe fa misy barango mipetraka ao satria efa nilozan'le fotoana eo fa ny akosa ny afatrafatra andreo matofilavy any rehefa ataontsika foana eto nifandarana aza mba maika ny anambady raha olona tsy sazanao fa tsy fiadanana foana amin'izao vanim-potoana zao ina le hoe saza zaza hoe mpafantatra fa mety mba olona matoky anao olona iraisany aminao tena hoe vonina ny maneho ny fitiavany aminao matoky anao sy mifanampy aminao zavatra ohatran'izany zany atoko fa misy olona ny andre matofilavy mbola tsy tafiditra efa tsy matoky le tovolahy na le tovavy efa mampiaraka any ambadimbadika any le tovolahy na le tovavy iny ahoana ny mbola anaovanao tokatra ary misy indray le olona sasany hoe vadin'olona ny erany ahoana ny anambadianao vadin'olona satria le vadin'olona miteny hoe zay efa eo an-dalan'ny fiain'ny fisarahampanambadiana diny tokoa fa miroboka kanjo izy mbola miteraka amin'ny vadiny ery zay le atao hoe sahazy aza maimaika amin'izany indrindra amin'izao vana ary indrindra afatra foana ataoko teny amin'ny université aza mba manambady lehilahy tsy miasa zay dia nitenento teny mihitsy aza mba manambady lehilahy tsy miasa fa ny lehilahy natao amela tokantrano matozy manorona tokantrano olona efa mananasa mananantonasa mazava tsara meloma ny vady aman-janaka fa misy manko le zany hoe tonga am'le hoe tsika tay tsy varymaina dia nefa dia anambady lehilahy manoratra za dia tena pakafy ny fandarana rehefa tamin'ny taona 24 za dia miterisarge ny fandarana mba hovanina any amin'ny cyber ka mandika izany amin'ny cahier izay torohevitra sy fampianarana atony général sy Flavien efa nafeno 200 pejy mihitsy ary efa mba mamaha olana eny anivon'ny fiarahamonina sy fakandreo olona torohevitra ka gaga mihitsy ireo ray aman-dreny sasany hoe ianao ve efa manana zany hevitra za tsara izany sahady ka dia mankasitraka anareo tompoko dia mba notany kely hoe ohatrinona kay ny ilay boky mba hovanina dia ahoana ny ataoko fa te anana azy io aty atao masina ny manoratra mankasitraka mankately raha ny tena marina eto Antananarivo amin'ny librairie Saint-Paul na nivarotra an'izy eo le hoe mba hovanina io ny fitiavana fototra ny fiainana manontolo dia zao foana ny zavatra teneniko rehefa olona ny fatra hoe raha mba misy havana ho eto Antananarivo dia atrevo miantso amin'ny laharana tarobizio fomenanareo rehefa ny faran'ny mpandarana dia mandeha manao fotoana amiko izy dia maka mividy an'le boky any an-trano na an'le Saint-Paul dia vitsy mandefa zany aminao zay le izy fifotoana kay tompoko azafady ny tokony elanelan'ny taonany mpivady za zao 30 taona dia ny olo tiako 30 taona dia mety ve zany tompoko vehivavy manoratra le izy zavatra tenenina hoe na dia atao mitovy taona ny fa arakaraka fa ny ataoko hoe mba ohatrany hoe tsaratsara kokoa satria mivehivavy matotra kokoa no lehilahy 5 taona ny elanelany hoe 5 taona ny vehivavy 30 taona ny lehilahy zay no mahatonga an'le hoe
farefesana dinga-piainana fa na ohatra aza hoe zokinao folo taona ny lehilahy tsy de olana loatra fa ny tena hoe raha mbola azo atao de aleo foana ny lehilahy ny zokiny toy zay ny vehivavy miteraka olana rehefa tonga nefa efapolo taona any manko izy io de zay ny mahatonga le hoe vehivavy mora matotra kokoa noho ny lehilahy. Vehivavy manoratra ny mamako tompoko 10 taona de lasa misotro toaka gasy be izy am'izao de sady mamono any papako de tsy hitanay mihitsy zay atao mariako fa izy mivady no miara-mipetraka fa zay efa samy manana ny tokantranonay. Mampalahelo be zany lehilahy zany de ray mpianakaviana mantsy zao no tena mahatonga hoe mampalahelo mivavy keo mampalahelo rehefa tratran-javy zao le lehilahy ohatrany menatra iteny amin'ny olo hoe vonono ny vadiny tena hitanao hoe menatra mihitsy le olona zato hoe misy ray mpianakaviana anakireo tena tratran-javy vonono le vadiny fa le raha matoko misototoka be de vonono ny vadiny de ozy hoe mandeha ao any amin'ny trano arzo manao tena ohatrany menatra général tonga zay ny atao tena ohatrany menatra ary tsy misy hoe taraina azy zany fa de fa misy olo taraina hoe mpanabe de inona ny tokony atao hoe matoy vadinao misotro toka foana misy zavatra manahira-tsaina azy mihitsy tena misy zavatra tsy levon'ny fonina tonga am'le fiteny mahazatra hoe tsy levon'ny vavoniny de iny manao an'izay zavatra zay izy nefa de manimba azy iny io manimba mihitsy inaka ny toko fa za mbola be de manao sipa nefa mba efa 20 taona ihany ka mahatonga le olona hoe mibedy manao sipa efa verimberitsika eto foana nge tsy miara-dalana mihitsy ny fanaovana sipa sy ny fianarana za fa vetivety ny teny amin'ny université ozy raha za mba lehibe ny président ny université tety raha vao mahita lambadazamia eo amin'ny cité eo tonga de roako le mpianatao sy université ty tompo fa tsy maternité zany nge le izy atao raha mbola vonona ny amin'ny fianarana fanambadiana ny mandra-pahafata le olona atao velona fianarana satria ny tonga de afantarana zany tonga de afantarana manao sipa le olona raha zaza mahay ataotsika hoe tena hoe voalohany foana izy mandra-potonga any amin'ny classe de 4e na 3e vao manao sipa tonga de midina any amin'ny aty amin'ny fadimy ambifolo mbola midina any any amin'ny fadimy ambiroapolo mbola midina any farany tsy te hianatra tsy te hanao fanadinana zavatra hita mihitsy zany azoko ijoroana vavolombelona amindreo le tanora tonga tena le ray aman-dreny mitarana io zany atoeny tena tonga de avetana tena manao sipa fa anontany fa manao sipa io alingely izy tsy miara-dalana satria mahatonga an'izy le matoflavien vao tsy mandeha SMS fotsiny anakiraha de efa mivoraka ny lohany nanao indray ary izy zay izandray ary ny resa tonga de mipetraka dao le ka le ai iny no mameny lohanao fa tsy ny lesona tokony hipetraka ao zay le izy vehivavy ny manoratra ny any vadiko tsy mba manome hevitra mihitsy fa zay lazaiko de keny daholo mba mila torohevitra hoe mety ve le izy sa inona ny mety ho antony karaha tsara ve ny torohevitra ao ny ano eto de mijoro vavolombelona ihany ko aloha am'izay lafin'izay fomba nay mivady mihitsy ohatran'izany matetika mivadiko foana miteny amiko manino moa raha mba ataonao ohatr'ao manino raha ataonao ohatr'ao misy taoko zay mariaritra azy fa tsy hoe za tsy maneho hevitra ndray de aloha miteny amin'ny za tsy hanao an'izany ohatra fa mifanakalo hevitra mihitsy zay mivady fa za zao mitsapako indrindra am'izao taonako efa manoso zao de tena hoe ohatrany hoe mivadiko mihitsy ny tena mikarakara ny fiainako sako mihitsy miteny an'izany hoe mitandremy ianao manao zao tandremy ny anina tsy hoe miverina ohatrany zazakely akory samisin'izany fa tena hitako misy le hoe finiavany ny ahatsarany fahasalamako ny finiavany ahatsarany fiainanay mivady hitako misy fa le ola fa misy kosa le ola hoe de tsy mba miteny mihitsy na de hita fa niatsy zany fa rehefa hitako hoe marina teneny de vao maika misosan'Andriamanitra so ihany ary ampilanao antivadiko tia tena ohatrany hoe manaraka mihitsy am'tsy priny fiainako hoe momba ny fahasalamako momba ny fiainanay mivady momba ny hoavinay zava-dehibe mihitsy hitako maratra an'izany za generaly mangataka vahaolana fa tovavy regny 20 taona de mbola mipetraka amina ray aman-dreny de voafehbe foana nefa mba te hivoatra inona tokony ataoko de raha manana asa ianao de mela atao 20 taona zany hitako efa le 20 taona amitsika malagasy amin'ny vazaha zany amin'ny frantsay 20 taona zany de efa tsy te hipetraka amin'ray aman-dreny satria voalatsalatsa foana isan'andro ny amin'ny vazaha hoe ianao efa mazerako ino mbola petrapetrahanao fandany anao mitady asa andany anao zay ny anazy fa ny asika malagasy manko ndraindray ohatrany hoe alaina mora fotsiny sasany efa manambady miteraka mbola mipetraka amin'ray aman-dreny ihany fa tsy manana asa fihinany anambady anao nefa ianao tsy hanasa sika ny tany tompoko
misy olona mpiaramonina aminay miady mivady foana zareo isaky ny alina de tena miteny ratsy varararaka mihitsy. Izay tsy mahazaka ny fiaramonina de mandeha mitory fa izy tsy matahotra fokotany sy polisy. Ilay teny ratsy tena tsy zaka satria izay atao an-trano mpivady daholo de tsy hitanay izay atao fa matahotra azy daholo izay atao amin'ny tanàna amin'ny figafiny. Ka zany io afa miteny foana hoe rehefa misy tranga ohatran'ireny de misy ny atao vao mierina fandriam-pahalemana ao fokotany. Miteny any aloha mba tsy hanaovana rano dikaigny igny rehefa tany fokotany. Rehefa tsy vitany fokotany mandamina izy de lasa ndray makany amin'ny polisy. De raha ohatra ndray mbola tsy vita voalaminy any amin'ny polisy makany amin'ny tribunal to. Azo tonga mitony zany. Mifanakorontanana to koa azo toriana tanova na ny bieny tanàna Antananarivo zany efa namoaka karazana lalany hoe ny alika mivovo andoavana lamandy ko de maika olona mpivady miady lava sady mpiteny ratsy ahoana ny tsy andoavana zany farafaratra mba mandola mandy sitrapontsatra de mba mandola mandy aloha de isaky ny miteny ratsy farany ve rehefa mandola mandy foana tsy farany mba gamba mihity ny vavany zay le hoe andoavanao patatry vavanao marina mihitsy zany. Ya vehivavy 30 taona niteraka telo mianada nivadika nefa nampirafy efa nahenty sisy ondresaka tamin'ny manodidina any nefa tsy nino taty aoriana tratrako izy de nolazainy tamiko daholo reo olona niaraka tamin'ireo 20 vavy izy ireo de mifona tamiko izy no sady nandray baiboly. De ahoana de mba tena nitazona ny teny velo any le izy mino fa raha matosa nandray baiboly ngamba de mba efa niova kosa zany 20 vavy zany igny atao hoe akolam-bomotra fiteny malagasy azy akolam-bomotra vao mahitako vavy de iny makeny mahitako vavy hafa de iny makary tsy samy teny an'le fiteninao anankiray zay afa e ohatra ina sako ny teny aleoko de akolam-bomotra. Ya na tsy ny mpanabeany zanany koa tany am-pianarana fa redouble hony izy satria misy fahatarana be amin'ny fomba fiteniny satria izy de miraikitra kely ny lelany izy anefa faly be hoe voana eno an'izany za reny no malahelo kely izy moyenne taona ary 11e mety atsara azy ve zany. Eny rehefa milatsaka mpampianatra hoe tokony mamerina herintaona izy amin'ny kilasy azotsika ray aman-dreny misalovana hoe fa maninona ny zanako ny double fa maninona totao misy antony natao mpampianatra amin'ny teny zany ary fitiavana an'le zaza mba tena hoe anana fahatokisantena rehefa manaraka amin'ny herintaona manaraka satria efa hainy le ao de mandeha amin'ny kilasy manaraka izy fa azotsika ray aman-dreny mihitsy misalovana amin'izay zavatra efa fantatry ny mpampianatra fa tsy mpampianatra ratsy fana hoe ataony fananina mba tsy hiakatra kilasy le zaza tsy mihinana zany. Za vehivavy raika amin'ny 30 taona niteraka ray talohan'ny fanambadiana ny olako de zao io vadiko io taloha tsy de azoazo ny raiko fa za no to tsy tonga saina ankehitriny 20 taona ty aoriana nitranga daholo ny olana tsy mety mamelona tsy miantoka na ariary aza ny zanako mamo isan'andro mamono arabatana sy aratsaina misy vady kely ihany koa de mankanesy any amin'ny trano arzo zay ihany ngeny atsika ny vahaolana io trano arzo efa tenenina foana hoe toy ny tribunal fa tsy midika hoe isara-panambadiany zany na hoe apiditra azatrano mihitsy na fa hoe atonga azy heritreritra ary atsapa hoe inona ny adidiny aminareo vady aman-janany ary satria toy ny tribunal io de olona mpitsara mihitsy aniny manome ny vahaolana aminao ao hoe ary mety hiantso an'io ray mpianakaviana io hoe misy zavatra ohatran'izao de mampatsiaro anao le didinao eo amin'ny vady aman-janaka ao zay ngeny ataony satria avy atrany ianao de miditra ny trano mihitsy zay le izy. Ny mpanampy ao an-trano ve tompoko entina ho toy ny zanaka nateraka mihitsy eo foana izy amin'ny resaka rehetra ifanaovan'ny ankonana ilay fifampizarana mandritra ny sakafo hariva ohatra misy ilay resaka fianakaviana na ankonana. Iny tsy voatery inge tsy voatery ohatrany hoe any amin'ny toeram-piasana ave ianao de tsy maintsy hoe eo daholo manodidina ny mpiara-miasa misy sokajin'olona hoe ty tokony hanatrika an'ity fivoriana ty misy sokajin'olona rehetra daholo ny afaka manatrika ny fiaina tokantrano tokoko tsy hamparetaka na de misy mpanampy aza fa efa za tsy hiteny hoe fa tsy fidiny atao ianao naka mpanampy azy de misy fampatokisana ao anatiny fa
fanajanona tsy zany misy koa ny mpanampy tantarainy eny ivelany eny daholo ny fiainanao rehetra misy an'izany ary zany tsy tokony hoe tsy maintsy hoe tenenineo amin'ny daholo zay zavatra zay mba asianako lafiny ihany ka tena tsy maintsy asianako lafiny mihitsy fa tsy voatery alalan'ny fiainanao efa le fifanerantserana eo aza efa hoe tsy maintsy atao satria zay mampanampy azy amin'ny zavatra raha tokantrano fa ny hoe zavatra tokony hoe resaky ny fianakaviana tsy hitako misy ny tokony andehanan'ny mpanampy eo ray aman-dresy ny zanakary mbola misy hoe resaky ny ray ny lehibe ihany resaky ny mpivady fotsiny de hoe misy fotoana koa idiran'ika izy etretra fa naizanato zany tsy hoe fanambanina nge zany andembotofilaviana fa resaka fianakaviana tsy fampizarana mihitsy amin'ny mpanampy zaho mba mora tizitra amin'ny vady aman-janako mora mitomany mavita miteny ratsy mihitsy rehefa tezitra nefa za tena mivavaka mba toroy hevitra mo général de hoe toambavaka le aza atao miteny ratsy tsony ako fatsapana zay de efa zava-dehibe zay kita fa zava-dehibe de mivavay ianao hoe mba hanana ny fanahy masina na toeto aminao de rehefa ny fanahy masina ngeo ao anatinao tsy afaka hiteny ratsy zany mihitsy ianao hoe fa mbola fanahy hafahafa asina sakana le izy rehefa tady hiteny an'le izy zany hoe tady hitomany ty anopa ty anahy de apetraka le sakana zay teny na hoe mba ty misy teny farany zay tsotra hoe amen tonga de amen eny ka efa mety misy vavakany ampongy mba tonga atao hoe amen to de faranana zany to de amen ia efatra amby taona mbola tsy manambady de nisy olona mba nantenaiko ka efa manambady zany efa ty azy zany efa tsy te hiteraka amin'ny vadin'olona ina no ataoko tsy fantatra hoe manambady izy fa nalahelo vao nahita azy mivady niaraka ina no ataoko anadinoko azy zay le ataoko hoe aza manao sakana raty hitanao vao mametraka an'izay fantaniny inona no ataoko de efa tsy manana eritseritra ny ezaka anadino anao fa satria hoe ty azy de enao misy tsy maintsy mizaka hoe olona efa vadin'olona ave de mbola iny ve andaniko rondo eto zay fotsiny zay misy nanoka valotony zany no nasain'ny bebeako anaraka ny fandarana mba hovanina ary de narahako hatrany nianatra generaly ka de efa eny amin'ny université za am'izao misaotra generaly fa tena mitaiza ianao de misaotra anao nanaraka ny fandarana zany nge zavatra ilainy dao niny antonainaovantsika mianaka an'ity fandarana ty fantasitsika tsara fa ndray aman-dreny am'izao fotoan'izao sahirana amin'ny fitadiavana tsy misy fotoana to ny fampiresana de hoe andao re mba ampiana le ray aman-dreny andao re mba ampiana le tao zay nanaovantsika an'ity tsy hoe ohatrany misolo toerana ny ray aman-dreny ary ihany koa anampy ny zanaka zay nanaovantsika ty azay mahatonga le hoe eno le famerena rehefa latsanainy alina zao moa izy efa misy an'le hoe amin'ny RTP live de teo vomaika koa tsara hoe hitanareo hoe azonareo enao zavatra rehetra tany aloha tany de mbola azonareo enao fao de namatsika tany tomasina teo makasitraka le mpianatra ia zay tapany faharoa diratsika tapany fahatelo azy ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo-toerana mba hovanina ny tapany fahatelo tony mazatra atsika de andraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny telefona misy magataka nareo ato firy lara telefona de omena anareo 22 443 90 na ny 22 442 09 miaraba tompoko miaraba tsy tenenakapito miaraba ovanina tsara ny vehivavy tsika amby efapolo taona tam'y taona fa fanamasin'Andriamanitra dia afaka manafika andalahelo rehetra fa zany ina ny zavany sangatsasaina nanomboka tamin'ny faaraika amby roapolo taona ka hatramin'izao eza mahafoana ny ainako nalefy any an-dranomasina foana fa rehefa tena fikitra amin'Andriamanitra ianao dia ny tompo mikasika fiainanao zaho mananjanaka vavikely roa amby folo taona tsy mivatsika akaiky raha efa an'le fahafikrana vavolombela ihany fa za mianaka dia fifaliana foana ny fiainanay fa anao koa amakina sain'Andriamanitra ny fiainanao aza manary koa fa Andriamanitra ny tahanao zava-dehibe mihitsy anie zany
zay misy le ohatra hoe mahafinaritra an'ity fandarantsika ty misy le olona mijoro vavolombelona ary matoa le olona mijoro vavolombelona ty hanampy antsika izy zay ny tena zay misaotra am'zay raha toko ia 22 443 90 na ny 22 442 09 ny lara telefona idirantsika mivantana rehefa mifarana ihany koa fandarana dia omenareo ny lara telefona zay ifandraisinareo amin'ny généraly dia ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny varosi sasany ary amin'izao fotoana zao izy mandeha amin'ny RTP live hitantsika any amin'ny youtube ihany koa amin'ny manomboka amin'ny tolakandronany ity fandarantsika ity ny roa hevitra dia mivaova foana isan-kerinandro misy mifitohizany misy miovaova dia io arakaraky ny zavatra misy ny zavatra mitranga ary mifankatahanareo ihany koa miaraba tompoko eny tompoko ia eny tompoko efa tafiditra ianao fa miresavy hatrany aloha miaraba miaraba tompoko mba hofanina daholo tsika rehetra zavatra saika mba hateneko fotsiny aza mihaino radio tsony ianao azafady tsika rehefa voaray dia aza mihaino radio tsony satria manjary lany fotsiny fa tsika fa matona rehefa maheno feo anay dia efa tafiditra atao anatin'ny fandarana nareo zay na any amin'ny faritry nareo na eto an-tanareo ihany koa miaraba tompoko tsika rehetra toko ia tompoko miaino allo miaino miaino anao mba hovany tsika rehetra toko azafady tany hoe raha resaka vodondro malagasy ke Sénégal ohatriny ahoana ny tokony fandehany ny voaloha hatramin'ny farany ninona zay raha voadiodindro malagasy dia Voadiondry. Ay ny voadiondry raha ny tena marina rehefa fanorenam-panambadiana moa ary mariazy malagasy ny tena hoe voadiondry io voadiondry io tsy maintsy ialoava an'le hoe fisehoana dia fiantanona dia ao anatin'le fiantanona io no fampiresahany an-danitsy ny kelany hoe rovina ny fanateram-bodiondry rovina ny fisoratana rovina ny fananatsinana zay zany ny fandeha eo amin'ny vodiondry io ny zavatra tena rehefa tonga ao dia hoe tonga ny fianakavian'ny lahy zay angataka amin'ny fianakavian'ny tovovavy dia tsy maintsy mitondra pikabary raha manana pikabary tsy maintsy misy kabary zany misy kabary am-panambadiana mihitsy atao ao amin'ny vodiondry ary za dia miteny mihitsy hoe mba sy ho asiny kely tompoko le hoe fanateram-bodiondry eo fa misy olona tiandratra mivaky loha mihitsy ohatrany hoe hitondra vola fotsiny atongavany hoe efa fantatrareo moa ny atondehanay tompoko ka dia tonga zahay ka dia angataka ny zanakareo dia za hoe raha zany ray mandehan'le tovovavy dia miala tsiny miala fondro tompoko fa ny zanako tsy zaza hoe rofony eny amoron-dalana koa ka tsy ajanareo koa ny fombafomba indrindra amin'ny mamalagasy atsika tena tokony soratintany satria io no atao hoe fanambadiana malagasy raha vao vita fotondrany amin'ny malagasy dia efa mpivady fa dia zany hoe mbola ampinany hoe fisoratam-panambadiana ara-panjakana mbola sina fanamansinana any amin'ny ara-pinoana any amin'ny fiangonana iny le zavatra atao zany ao anatin'le hoe fanateram-bodiondry eny dia misy kabary atao misy kabary atao famaliny kabary amin'ny an-danitsy ny kelany dia rehefa aveo rehefa vita atao ny kabary efa manaiky ny ray aman-dreniny zatovavy fa dia eny ara fa dia fohina tongotra amatana na menay anareo ny zanakay dia rehefa aveo amin'izay asena laina amin'izay ny ray aman-dreniny tovovavy ny tovolahy teny hoe mba arosoe mba ho hitanay zany zanakay zany dia ny ray mpianakaviana na nadahany no maka zany fa izy mbola tsy manatrika eo zay izy vao hoentina hoe hoentina maka eo apetraka eo akaiky n'le tovolahy ary rehefa tonga io ny zatovavy iny dia miteny amin'izay koa zany mpikabary avy amin'ny zazavavy milaza n'izay zavatra nisy teo hoe zao ny nangatanana dia efa nanaiky zay anaka ka dia eto anao hoe nangataka ny toko-pitiavany zazalaza ny fitiavany anao dia mba gamba rariny sadisy mba hoe mba misy toko-pitiavana marina fa tsy andraiky fitenena ianao fa raha ny tena tsara dia anao mitiana hiteny kanefa zay moa nefa nangalana mpikabary isy olo-tenanao milaza ny toko-pitiavana zay efa ny fampiresahantsika ihany atolotra ny reto ray aman-dreny reto dia zay rehefa vita zay rehetrarehetra zay vao misy an'le hoe fanomezana peratra tsy ny sisa dia rehefa avy eo no sakafo somary adiniro kely ngamba dia karazana vola le valopy omeny ay rehefa mifanateram-bodiondry aloha dia misy karazany miankina amin'ny olona sy ny fomba tany misy le hoe hajam-polana zany hoe andohany andray fitenena dia efa misy vola rotsy tombaravara
Tomboravarana meko anao dia fanapetsika menaka zao mantsy za io fa ela biantsika bary fa mpameko anao rehefa tovolavy mba lazo tsara daholo tombaravarana misy an'le tombaravarana zany hoe alohan'ny hidiranao anatin'le tokantrano olona anao zay retony hoe tombaravarana de manome zay anatin'ny valom-pianankiray zay de eo ihany koa nomena an'le vakilela araka ny teneninao teo a de manao satria hiteny ianao de misy ihany koa ny tapimasona anada satria misy an'ireo anada an'le tovavy eo a de na tsy anada ndray tapo ary fa misy hoe zanak'olom-pianada na olo-pady ihany fotsiny a de omena an'izay zay zany farafakeliny a de misy ihany koa ireo ray aman-dreny be fotsy voalohany tany so tena avy any am'zareo a de omena an'izay ihany koa ireo ray aman-dreny reo iny le hoe le solon-tsakarano ala folofotsy namany omena an'ireo ray aman-dreny reo satria hiala eo le tovavy reo de zay manome am'izay ny solom-bodiondry zay omena misy moa am'izao fotoana zao mizara roa misy tena manome mitondra ondro mihitsy a de misy fa manao solom-bodiondry io arakaraky zay fanarahany io azy atony le avy any amin'ny tovolahy rehefa avy eo a fa zay amin'ny ankapobeny zany zay ny zavatra fanao anatin'ny resaka mbany de niany fandrety hoe oka mba ho ajantsika ny fomba mamalagasy efa efa miavery foana ny rehefa tovolahy ny fomba malagasy fa io miatsiky marina fa tonga avy any velany ty hoe fisoratana any fanjakana marina fa totrika hoe ama kristiana atsika orony ambony vatolany fonona mitokatano izy daholo le ndresatrezay fa ny tena fanambadiana malaka ary zay ny tena napatezan'ny fanambadiana taloha io le fanateram-bodidolo satria tena hoe efa fantariny daholo zay mahatonga le tetiarana avy eza amin'ny fiaiviny avy amin'ny lafindrainy avy amin'ny lafindreny ny etretretera zany rehetrarehetrana de tena hoe satria taranaka anao alaina ary zay ny antony tsy hoe fanavakavahana ara-poko fa tena hoe taranaka anao alaina ary rehefa mitenen'zany taranaka zany iao de tadio fa misy foana le atao hoe taraso zany tsara ho fantatritsika am'izao fotoan'izao fa am'izao fotoan'izany ohatra tsy mivaky loatra hoe am'zany ia miaraba tompoko vanina tompoko tsika rehetra tompoko eny tompoko hiditra ia fa tafiditra ianao fa miresavy atra sotra betsaka anareo mianaka fa sady mampianatra amin'ny kabary moa zany mampianatra le izy de zavatra hitako fotsiny zao tam'le message teo le resaka hoe 13 taona teo aoriana amin'ny vadina voatsapa le tsy fitiavany rainy an'le vovadiny tavy zany fotoana zany de reny zany tokony hoanatra ho an'ny tanora am'izao hoe matoa le ray aman-dreny mandraranao anambady olona ray de misy antony ao de zao fa 13 ans ty aoriana ianao vao mahatsapa le izy de aiza tsony ny zaza efa eo misoratra amin'ny mariazy efa vita de lasa sahirana be tsika de faran'le resaka kabary amin'ny vodiondry ty mon général sy filazy za zany rehefa manatsia vodiondry olona de matsiaro hoe malahelo moa zany tsy mahay mikabary zany sady tsy anjarany tena koa le izy fa tena malahelo satria ny antony tena ohatrany atao sisy dohalika le zanakavavy le olona le ray aman-dreny le vehivavy misy no matetika filaveny ny tena hoe tsotsorina fotsiny le tsy mety zany de tena ianao zany tena mahatsiaro hoe mangorangoraka be zany nato fananao hoe de tena arabasy telo izy ty hoe atao sisy dohalika le zanakavavy zara raha misy naka fa tena tsy misy nakazany de ohatr'izay ihany koa ve le zanako rehefa tonga any anatin'ny tokantrano heritaona raha elandrina de efa mandeha midaroka sy voniny ny fandroany de eo am'izay tika raha eman-dreny vao hoe ohatran'zao tokantrano fiasiana non misy anjaranao raha eman-dreny tsy vita atao tokoa ary za tena mahatsapa fa eo amin'io vodiondreo amin'ny antsony général ny tena hoe ahitanao ny tena hoe tokantrano masiorina rehefa tsara nyzvorona atao misy ny famalina kabary tena hoe na ny mpanatrika eo ara misy zavatra isainany io fa tsy hoe ohatrany hoe anidy le zanako de iny ny vola kely mivalopy de lasy zay tena hoe mahonsa zany le fomba malagasy efa taonao tsinitsinina le zanako koa tsy asino valeur tsy anidy tsy anidy ny zanako fa asina lehibe iny amiko amina zany tena hoe manatrika vodiondry zany ianao toerana sasany tena hoe mandany ndray andro tontolo mikabary
tena hoe hitanao mihitsy hoe misy tsirony misy azany fa sasany zany hoe dia tena atao siesy doaly dia fotsiny tonga mipangataka amin'ny 2 vita amin'ny fangatahana amin'ny 2 latsaka non raha lavo loatra kosa nge indraindray sarotra ihany ny Flavien tiany amin'ny lehilahy le io ndraiky tokantrano mandrakizay iny ka nalanino eo ara indray andro maninona oka kosa nama oka kosa varisina aza le izy fa tetao an'izany tsy hoe mandeha mijery bala friperie kory dia hoe tia vola dia mahazo dia lasa raha indroa intelo ianao manarika an'izay toy izy ianao hoe lava loatra fa raha ohatra ka misy fotokevitra tsara ijoroan'le izy fa tsy resabe manaiky fa lasa manimba le taranakitsika zay mba fanizany manana zanaka vavitokana aloha zany fa dia efa miomana mihitsy miomana amindray andro tontolo ianao eny ary mankasitraka tena marina nge zany io arakaraka ny fomba tany iny rehefa tovavy iny ohatra fotsiny zao ny any faritany atrema ny faritany betsileo mety hoe pikabaritely ny tena hoe tandeha avy any amin'ny vehivavy ohatra pikabaritely ny avy any amin'ny lehilahy nenina daholo zany ifandrimba tena rezaka anao fa nanasika mihitsy zany le mandeha tao amin'ny fianakaviana no le kabary teo tsy vita tamin'iny andro iny verona lehipitso tsy nekeny mihitsy le avy any amin'le vehivavy le fomba nanaovan'le tary amin'ny ilany zany hoe misy le fandripatrika be ihany dia tsy mahavaly an'le fandrika dia miatoka ely aloha zany c'est le risy ny kabary hitanao zany ataoko hoe misy ny any amin'ny fomba tany ray andro tena nanasika mihitsy any matety tena gaga mihitsy hoe fa ahoana koa zany vao tonga fotsiny avy any dia anankitelo le amin'ny an-daniny anankitelo ary anankitelo eo tsy maintsy samy miteny daholo izy telo ary samy le izy arakaraka hitanao tena ohatrany hoe tamin'izany mbola tanora tsy mbola navana fa tena ohatrany mahita fafinaretany ianao magneno an'le filalao aiza hoaiza le fifankatiavan'le mpifankatia tena mioropaka tsara ny le kabary zany mavisa-danja kokoa le fifankatiavana iny tsy manala ny fifankatiavana fa tena hoe le fanasiana lanja ny siasany zany atao hoe kolotsaina ka tonga ngely hoe any indraindray hoe risy an-kabary dia tsoraikitra mihitsy le fifankatia ohatran'le tany amin'le zany teoko zay sy niverina ny pitso dia nananda zay vao vita izy fa tena hoe ohatrany hoe arava za gaga mihitsy hoe fa iny ny ty ka zay le fomba tany any dia aza tonona fa dia iverina amin'ny stressé indray le hoe mpivady rehefa avy eo dia akany aminao be dehibe rehefa avy eo zany lavy any zao azonao efa fomba tany any dia efa mahafantatra le olona tsy misy zany stress zany fa tena hoe le olona any tena mbola mianoka an'izany tena hoe atsara ny kabary malagasy ary tadio ny fantatry fotsiny aloha ny eran'ny Madagasikara ohatran'izany fa anisan'ny olona tena tia mikabary ny Betsileo anisan'ny olona tena tia mikabary ny Betsimisaraka anisan'ny tena tia mikabary zareo tena ny farany atsimo any ny antony dia tena hoe tena misy landany ahitanao zany hoe mamy anie zany teny malagasy zany mirendra anie zany kabary malagasy zany tena misy zavatra mavesa-danja mafonja anie zany teny malagasy zany dia zay ny na da io miaraka amin'ny fomba tany tsy azonao fa mena tsoina ny olona hoe misy ny aty amin'ny fomba tany hoe fatao fa ohatra zay mba ho tsotsorona fangaina nataona lavabe rehefa tsy azo tany mariazy fa tena dia hoe ho an'ny mpandalina ny mamalagasy tena lazaiko anao fa tena misy tsirony azo ilofana hoany ia mamarina anazy sika miaraba tompoko miaraba tompo tsika rehetra tompo mamarina anazy ianao azafady ia za zany vehivavy roa efapolo taona ia miteraka efatra ny vehivavy zany tsy mety manome vola mihitsy izy tsy mampafantatra mihitsy karamany fa rehefa zay vita soratra fa rehefa ohatra hoe mandeha am-piasana iny azao dia izy chauffeur dia miala amin'io asany io izy dia rehefa mandeha dia mitadiaviko indray zany toerana iasana ary manaraka dia ohatran'izay foana ny ataony dia nefany izy zany raha ohatra hoe miditra miasa dia aratsiny any an'le patron dia aratsiny be mihitsy zany dia le patron koa mino be an'le izy dia le patron tsy miteny marina koa hoe ahoana na ahoana dia tsy tokony atao hoe ahoana tokony atao satria izy raha hoe mandray vola zao dia zay manofa trano dia manome fatrano fotsiny
fa tsy manome mihitsy. Ka eo a tena efatra ny tenentsika to foana makanitra ho eny amin'ny trano azo dia ny eny manoronao zao ny atao zao ny atao manao ny famitinana azy raha fitendrika ingy dia amizay le zava-tandrazaina teo zay hoe inona zany ny fomba tena mba hoe ampiena an'le hoe terinitsainana stress dia ohatra hoe mahaitra miezaka ifampiresaka amin'ny olo io fa olona tena sahirana io a dia any ho fitiavana izy a any ho teny milamina sy tsara dia ataovy mba tsy eritreretany hoe olona voailika izy zay mihitsy mba hiverenan'ny heritsainy a mba amin'izay fotoana zay amin'ny heriny manao ny amin'ny heriny dia fahazany hoe fahatokisantena ndao iresantsika satria miala amin'le tsy fahatokisantena tsika tamin'le hoe terinitsaina na stress dia andoandray iresahana ny fanohitra amin'izay ny fahatokisantena ia ny fandaharantsika dia miverina isaky ny alatsina ny alina amin'ny valo sy sasany a hitantsika ny amin'ny youtube ihany koa ny fandaharantsika raha teona ny général ianareo a dia atsoero ny lara telefona 22 443 87 rehefa aorinan'izay a dia miona ny général ianareo a miantso azy nareo isaky ny mividy sasany ka hatramin'ny valo maraina am'ray sasany ka hatramin'ny roa ny tolakandro dia arahana tsara izay torohevitra zay omeny prenao teo ny lafin'ny teknika tadinkirakiran'ny sary a général ranikavelo niaraka tamintsika eto natao famelabelaraka hevitra mame fotoana antsika rehetra ho amin'ny manaraka indray veloma tokoka mba hovanina fandarina rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina